Ao anatin'ity volana oktobra ity no anatanteraka an'ireo fivoriana ara-potoana ny parlemanta raha ny zava-misy amin'ity taona ity no jerena dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra izay fivoriana izay raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny CST na ny filohan'ny felakevitra ambony tetezamita dia tsy maintsy isy ity fivoriana efa fanao isan-taona ity. Ny talata 7 volana oktobra, izany hoe ny talata 15 oktobra ny voatondro anombohan'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta roa dia ny CST sy ny CT. Raha ny lalàna mipetraka dia mikasika ny teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona manaraka ny dinihana ao anatin'izany. Raha nambaran'ny filohan'ny CST ny Général Dorin Lasourceau dia tsy maintsy isy io fivoriana io nenda tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fampelezan-kevitra sy ny vanim-potoana fifidianana azy isika. Amin'ny lalàna aloha izy ny constitution tsy azo ravana io fa hoe andro firy andro ary faharoa izay le zavatra dinihinao tsy nafantatrareo fa tena hoe spécialement ho an'ny loi de finance izay ilany firenena ihany koa. Donc zany tokony tsy maintsy misy io ny hoe miandro moa zany zafady initiative avy any amin'ny zareo exécutif ny manome azy izay zany dia faharoa. Izay fotsy zany amin'ny loi de finance tena hoe izay dio tsy alàna anjaran'ny zareo any amin'ny exécutif ny hoe araky nykenao izay sao dia manelingely anjarana fa ve atao fohy ve le fotoana satria misy candidat mifanampy amin'ny zareo présidentiel satria no député anao asy zay. Raha ny fanazavana hatreto dia mbola tsy nisy ny fiantsoana fivoriana ara-potoana ny parlemanta ny avy amin'ny fahefana mpanatateraka.